Manolotra ny arahaba tompoko. Nitsiko ny varatrazana maritra ny toetry ny androntsika amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Fa manomboka amin'ny alarobia sy ny alakamisy kosa indray dia malefaka izay varatraza izay noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara. Amin'ny faran'ny herinandro dia tombanana hiverina miandalana indray ny varatraza saika manerana amin'ny Madagasikara. Vokatr'izay indrindra dia saika azorana hatrany aloha ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy hitoetra ny zavona ny voamaraina amin'ny alarobia sy ny alakamisy izao ho an'ny afovoantany iray manontolo. Izay indrindra ny sariana ny sainy rehetra, indrindra ireo mpampiasa lalana na ny mpiandrika mba hitandrina fatratra rehefa matevina izay zavona izay, satria mety akaiky kokoa ny fahitana ka sao sanatria hivera-doza. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha amin'ity herinandro ity, fa manaraka tsara ny maripana ny vanim-potoana ny aty ririnina toy izao, izany hoe angatsika hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny alarobia sy ny alakamisy ihany no mety hatsiaro hafanana kely ihany indraindray, indrindra rehefa atoandro. Ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azorana malefaka ny any amorontsiraka ny faritry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny faritry Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Alaotra Mangoro mety hitatra hatrany amin'ny ilany Atsinanana ny faritry Sofia. Andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany Atsinanana ny afovoantany. Ny ilany andrefa Madagasikara dia saika hibahan'ny toerana kokoa ngiaby masoandro. Raha ny vinany toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia toetrany ny orana somary miatoato any amin'ny faritry Sava, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Andrahona mety arahana herikerika manify eo foana ihany koa ny any amin'ny faritry Ivatovavy, Fitovinany, Alaotra Mangoro ary ny ilany Atsinanana ny faritry Sofia. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Ny vinan'ny maripana eo amin'ny 4 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, 9 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morontsiraka Atsinanana ary 9 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morontsiraka andrefa ny Madagasikara. Raha ny vinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia hisy fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao izay hanomevahana ny zavona voamaraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany koa ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana Ampaka hatrany Taolagnaro. Ny orana malefaka efa mahazatra any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana sy afovoany Atsinanana moa dia saika mitoetra hatrany. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritry Ivatovavy, Fitovinany, Alaotra Mangoro, ny ilany Atsinanana Analamanga sy ny ilany Atsinanana ny faritry Sofia. Ho an'ny fiafaran'ny tolakandrona ny alina dia mety hiseho ny orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny tapany atsimony ankotany. Ny ilany andrefa Madagasikara dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Ny vinan'ny maripana eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morontsiraka Atsinanana ary 9 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Raha ny vinany toetry ny andro ny alakamisy kosa indray dia azo vahana ny zavona amin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao dia tombanana azorana tandrifin-drahona ny any amorontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny. Andrahona mety arahana orana malefaka indrindra voamaraina ny any amin'ny morontsiraka ny faritry Sava sy Analanjorofo. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, fa amin'ny fiafaran'ny tolakandrona ny alina dia hiverina ny rahona mety hisy an'ny enerjika isina orana tandrifin-drahona ho an'ny tapany atsimon'ny afovoantany mihitatra hatrany amin'iny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 13 degré zao ho an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 19 degré ho amin'ny morontsiraka Atsinanana ary 17 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy eteo mety Madagasikara dia mirary fahombiazana tanteraka ho an'ny mpanala fanadinana PDG. Veloma tompoko.